Raikitra nirotaka ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao indrindra fa eny Analakely iny noho ny fanesorana ireo mpivarotra Amorondalana izay fanapahan-kevitra noraisin'ny commune ambonivohitry ny Antananarivo mo no antony nahatonga an'ity fidinana an-dalambe izay nataon'ireo mpivarotra Amorondalana rehetra ireo. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tabaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. Tonga tsy miarahaba hono namany Tezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny savorovoro sy ny fitokonana izay ataon'ireo mpivarotra Amorondalana ao Antananarivo renivohitra ao no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Antananarivo renivohitra ny raha nahita sy ny raha nahalala fa falifaly avokoa ireo mponina ao Antananarivo renivohitra ao ary isan'ny nanoana mafy ny ben'ny tanàna izay landy amin'izao fotoana izao izy ireo nandritra ireny fampelezan-kevitra ireny indrindra fa niny amin'ny manodidina ny Analakely iny dia hita fa tena ny ray fo sy ny ray saina tamin'ny ilay ben'ny tanàna izay landy amin'izao fotoana izao ary isan'ny nanome vato azy ambony be mo ireo mponina iny manodidina iny. Ny andrandra fatratra ny fahasambarana ary nanantena fatratra fa ahazo valisoa sy tombotsoa lehibe tao anatin'izany rehetra izany izy ireo indrindra fa ireo mpivarotra préscolaire sy ny maro hafa izay ny raha nahita sy ny raha nahalala fa isan'ny nanositra an'ireo collectif de candidats mo ireo mpivarotra préscolaire eny Amorondalana iny tamin'ireny hetsika fotsy ireny. Amin'izao anefa dia tena mahatsara voafitaka mafy izy ireo noho izay fanapahan-kevitra izay noraisy ny commune ambonivohitra ny Antananarivo izay amin'ny fanesorana an'ireo rehetra mpivarotra Amorondalana eny amin'ny manodidina ny Analakely iny amin'izao ankehitriny izao. Raha nahatadidy nefa nitsika nandritra ireny fampilezan-kevitra ireny nilaza mazava tsara ramatoa ben'ny tanàna tamin'izany fa antsika ny tanàna ary noraisin'izy ireo mo izao fanapahan-kevitra amin'ny fanesorana an'ireo mpivarotra Amorondalana ireo mba hialana amin'ny fitohanana be loatra amin'iny manodidina iny amin'izay mantsy mba samby hanaradalana avokoa ny rehetra amin'izay fivarotana etseroa izay. Tena tsy ankasitrahan'ireo mpivarotra Amorondalana nefa n'izany satria isan'ny fiveloman'izy ireo ifantaonany maro izany fivarotana Amorondalana izany ka nanaitra ny maro raha nahita fa nitokona ireo mpivarotra Amorondalana ary nilanja sorabaventy mihitsy izy ireo amin'ny ilay manao hoe tsy hiala izahay satria efa eto ny fotom-pivelomanay efa hatramin'izao ka mandraka teny androany. Marihina moa fa efa andro vitsivitsy zay no nahitana any fitokonan'ireo mpivarotra Amorondalana ireo fa tamin'iny androny omaly alina iny kosa tokony ho tany amin'ny 12 ora sasany alina tany ny fanesorana ireo mpivarotra Amorondalana teny ambadiky ny commune Antananarivo renivohitra ihany ka isan'ny nandraisan'ny polisy anjara mo izany fanesoran'izy ireo tamin'ny 12 ora alina izany ka mpametra-pantanina ihany amin'ilay hoe mpivarotra inona zany ilay nesorana teny amin'ny Analakely tamin'izay 12 alina izay. Efa hatrany amin'ny 7 martsa izy ireo no nikonkonina amin'izao fitokonana hidina an-dalambe izao fa tsy tanteraka nefa n'izany noho ny sakantsakana nataon'ireo mpitandro filaminana isan-karazany. Tamin'ny androny anio anefa dia tanteraka izany fidinana an-dalambe izay nataon'ireo mpivarotra Amorondalana izay satria anio ny fotoana izay voatondro ny commune ambonivohitry ny Antananarivo helan'ireo mpivarotra eny an-toerana ka tonga nanamafy ny hetsika izy ireo arak'izany. Tazana eny koa ny mpitandro ny filaminana nandritra izay hetsika nataon'ireo mpivarotra izay ka raikitra arak'izany ny fifanjevona eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo andian'olona marobe izay nidina an-dalambe amin'izay ho fanoherana ny fialan'izy ireo eo amin'ny fivarotana Amorondalana izay. Nandritra ity fihetsiketsehana ity androany ity dia efa misy moa ny voasambotra
tao anatiny ireo zay solotena ny mpitokona izay midina andalambe ireo satria niezaka nanao ny asany ihany koa ny mpitandro filaminana amin'ny fisamborana ireo rehetra izay manao fietsiketsehana izay tsy izy rehetra nefa no voasambotra fa misy andian'olona vitsivitsy amin'izao fotoana izao no voasambotra ka noentiny mpitandro ny filaminana. Maro ihany no naneho ny hevitra manoloana an'ity fitokonana izay nataon'ireo mpivarotra Amorondalana ity. Ao moa ireo zay malahelo amin'izy ireo, ao koa ireo zay mandatsa mafy noho ny izy ireo izay nanohana fatratra ireo mpitondra izay lany amin'izao fotoana izao satria ny andrandra tena zavatsoa sy valiny mahafapo ary ny andrandra tombotsoa betsaka izy ireo tao anatin'izay fanohanan'izy ireo ny mpitondra izay lany amin'izao ankehitriny izao kinanjo nefa ny izao daka mandrivorivo ambavafo izao no setrin'izay fanohanan'izy ireo ny mpitondra izay lany amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro tena ho voafitaka izy ireo ary mahatsiaro tena diso fanantenana tanteraka no izay fahadisom-panantenan'izy ireo izay amin'ny fanesoran'izy ireo eo amin'ny fivarotana Amorondalana izay. Ary hita miharihary moa izay fahadisom-panantenan'izy ireo izay satria nitondra sora-baventy izy ireo amin'ny ilay soratra hoe tsy izao kosa no ny fanarahana ho izy ireo hatrany. Ao anatin'izay fitokonana izay hatrany dia miova ho toby Ravalomanana Richard ny tobiny zandary eo ankady lalana manomboka amin'ity androandroany ity araky ny fanambarana izay nataony gazety anankiray hatrany. Manoloana io fihetsiketsehany mpivarotra eny Analakely ao Antananarivo hatrany naneho ny heviny moa Igi Rivo Randrianarsoa tao amin'ny pejiny izay fanarahanareo ao miverena indray amin'ny 7 maka koveta sy elobe sy mihogahoga eo ampiandrasana milahara varitsinjo hatrany ho izy raha nandatsa mafy ireo mpivarotra Amorondalana eny Analakely manoloana an'izao fihetsiketsehan'izy ireo amin'izao fanesoran'izy ireo mba tsy varotra eo Analakely izay nandraisany komina Antananarivo fepetra amin'izany rehetra izany. Raha io resaka fivarotana Amorondalana io mantsy no resahana efa ho 20 taona izao no mifanenjika ny mpivarotra Amorondalana anaty lalana sy ny mpitandro ny filaminana ao Antananarivo renivohitra ao. Nisy ny tsena vaovao izay niforonina tahaka ny tsena be eny Mahamasina isaky ny alakamisy tao ireo tsena navaozana namboarina nalalahana fa tsy ampy ho an'ireo mpivarotra ihany. Ny antony dia satria mitombo isanandro ny mpivarotra Amorondalana. Lasa manao anio avokoa ireo tsy mananasa sy very asa. Lasa mpivarotra Amorondalana ireo olona avy any ambanivohitra miakatra ao Antananarivo. Asa tonga dia vola eo no eo ny varotra sy ny sera Amorondalana ka aleo ny olona sasany tsy mazoto hiasa aman'olona na amina orinasa manao anio. Tonga dia patron antenany izy fa tsy misy mibaiko izany. Taratry ny fahantrana ny fikorotana ampitantanana ao amin'ny tanàna na firenena iray ny varotra Amorondalana. Tsy fanesorana sy fandroahana fotsiny no mampilamina anio fa mila vahaolana ara-tsosialy ara-toekarena ary tiatiandro mazava tsara hanatanterahana izany rehetra izany. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.